Ia ao amintsika mianakavy any ny fahasoavana sy ny faminram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisan'ny fanahy masina. Anio lahady raika amby roapolo jona, alahady ny sampana vokovoko manga, alahady ihany koa ahatsiarovana ny 520 taona na havitana pirity ny baiboly malagasy. Dia anio mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra manao hoe mihavana ao amin'ny Tompo. Misaotra antsika rehetra tonga soa indray ny eo ny atao tranon'Andriamanitra sady manatanteraka ny fanompoana eo ny antsika eo ny fahasahiranana samihafa fa tsy avelan'ny fanahy tsy hiombona tahaka izao tsika makasitraka ny amin'ny fiombonana. Ndiarantsika hiombona amin'ny fiderana, ny fankalazana ary ny fisaorantsika n'Andriamanitra. Ny Efesianina toko 2 ny 9:13 hatramin'ny 5:10 ary ataontsika isika avokoa izay rehetra voasoratra ao amin'ny hoe ianareo dia atao hoe isika satria maneho ny fiomboana sy ny fihavanana izany. Ndiara retsangantsika haneo ny voninahitra sy ny fiderana ary ny fisaorantsika n'Andriamanitra. Iarahantsika mamaky ny Efesianina toko 2 ny 9:13 hatramin'ny 5:10. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy isika izay lavitra fahiny dia efa nampanekenken'ny ran'ny Kristy fa izy ny fihavanantsika izay naharay antsika rotonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofiny no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana mba hanakambanany antsika rotonta teo amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaova ny fihavanana. Amen. Izany Tompo ny fifalianay, olona no tiavinao, na dia ambany sy tsy mendrika azy, nataonao mendrika ny fitiavanao sy ny zanakao ilay tokana izay natolotra ao ny solo ny fahotan'izao tontolo izao ary nahalavorary ny fanavotana sy ny famonjenanay. Noho izany no hanandratanay ny fiderana sy ny fankalazananao Andriamanitra, no irainay ny voninahitrao fa manerana izao tontolo izao so mandrakizay ny asanao ny voninahitrao ny fanjakanao Andriamanitra ka hankalazai ny any an-danitra ary hobinin'ny fiangonanao koa ankehitriny. Misaotra anao izay fa na dia eo aza ny atsika sy ny hirifiry, ny fahasairahana samihafa, ny toe-pahasalamana, dia ilo ny tananao tsy foy fa mahavonjy mitondra anay indray eonanay eto an-tranonao, hanehoanao ny fitiavanao lehibe sady hampianaranao anay koa ny amin'ny fihavanana. Misaotra anao izay Tompo fa efa nentinao izahay tamin'ny herinandro lasa ary mbola tsy mahafoy anay koa ianao fa mbola manome anay ty andro ty sy ny fiombonana mba hahazoanay mihavao mandraikariva. Fonanay aminao ny eloko rehetra, fonanay aminao ny fahotanay, ny fahadisoanay sy ny tsy fahamarinanay koa ny raha tsy vitanay tamin'ny namanay sy taminao Andriamanitra. Tsy hainay hafenina izany satria ny fanahy dia mampimpotra izay rehetra miafinao anatinay ao. Tompo mamela ny elokay, Tompo mamindrafo aminay, Tompo manasitrana anay amin'izay fahararinay rehetra naharam-panahana ranofo fa tonga eto aminao zahay noho ny fitiavanao ihany, aoka hita fahasitranana sy hery noho ny fanatrehanao sy ny fitiavanao izay Tompo. Dia sandratray ny voninahitra ho anao Andriamanitra, ny fiderana sy ny fankalazana noho ny amin'i Jesosy izay mitondra ny elokay sy ny vesatra ny fahorianay rehetra. Ho anao ary ny voninahitra amin'izay rehetra tanterahana eto anio sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Miaraka hivavaka tsika Tompoka. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra izay any an-danitra, ry Jesosy Kristy Tomponay, fanahy masina, misaotra anao indray izahay satria tsy navelanao ho diso anjara tamin'ity anio ity, fa indro nomenao izao fotoana izao mba hahafahana mamaky, miaino ny teninao. Mialoava lalana amin'ny mpanomponao ary ianao Tompo raha hamaky izany teny izany satria teny masina ny teninao, teny mahery. Dia mangataka koa izahay ho an'ireo namanay izay tsy afaka miaraka niombavaka taminay tamin'ity anio ity mba tsy ho avelanao ho diso anjara amin'izany teninao izany, fa miasa ianao satria Andriamanitra manerana izao tontolo izao fa tsy Andriamanitra ny akaiky ihany. Dia miasa ianao araka ny herin'ny fanahinao masina. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Miaraka maky ny soratra masina isika, izany dia ho hitantsika ao amin'ny Zakaria toko 5 ny 1:14
asaratra amin'ny fafito ambin'ny folo. Rehefa hita izany dia irahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompony maro. Toy ny nisainako hahatonga loza aminareo tamin'ny nampahatezerany razanareo ahy, hoy Jehovah Tompony maro, fa tsy nanenina dia ho toy izany kosa no isainako hanisoany Jerosalema sy ny taranaka Joda amin'izao andro izao aza matahotra ianareo. Izao no zavatra hataonareo, samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo, mitsara marina, eny mitsara hahatonga fiadanana ao am-bavahadinareo, ary aza misy mieritreritra ao am-ponareo hanisy rasy ny namanareo ianareo, ary aza tia fiainan-totoa fa izany rehetra izany dia halako, hoy Jehovah. Amen. Toy izay isika mivaky teny toko izany dia isika amin'ny filazantsara amin'ny Mateo toko 5 andininy 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Dia vao hita dia vaky ny ran'i Jesosy. Mivavah faingana amin'ilay namana, mananady aminao, fa mbola miara-dia aminy ianao, fa andao ilay mananady aminao, hanolotra anao ao amin'ny mpitsara. Ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamato, ka atao hatramin'ny maito ianareo. Raha izay ka aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao amintsika ianao, ambara-pahandoanao ny varavety farany indrindra. Amen. Faranana vaky teny ry-havana ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Korintianina toko 7:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Korintianina faharoa toko 7:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 farany. Amin'ny anaran'ny Tompo. Farany ry rahalahy, mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina, ry olona masina rehetra manaova veloma anareo, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosi Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tompo, izany no sitrakao, efa naneo finiavana tianay sy namonjy anay ianao, ary tanteraka ao izany tao amin'i Jesosi Kristy Tompo. Mba hampianariko zahay iny ho tianao sy ny namanay, hiaino ny teninao sy ankatò zany, mba ho tanteraka ty anatinay sy eto anivonay ny fihavanana. Fa efa natsatoka eo anivony izao tontolo izao, anivon'ny fiangonana, ny azo fijalian'ny fampihavanana, mba ho sahanay sy ho fiainanay mihitsy ny handrindra fihavanana amin'ny namanay, ary tsisy tsy ho tanteraka anay izany, fa ny teninao dia manova sy manitsy sy mampahery. Ho fiainana ho anay mihitsy izany ary ho fahasalamana araka ny teny fampanantenana. Mitenena Jehovah fa meo izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Eo aminao tokoa anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosi Kristy Tompo. Ny teny anankiroa voalohany eo amin'ny 5:20 ao amin'ny filazantsara ny Matio mitondrana ny afatra ao antsika anio. Teny anankiroa voalohany eo amin'ny 5:20 amin'ny Matio toko 5. Ao na lizy ry havana? Aika mipetraka ery amin'ny fafany ery fitako nefa. Ao na lizy teo? Mora tadina kosa ngambo zany tsy adiny mihitsy zany na iza naiza. Mihavana, fainga. Ina moa ny dikany hoe fainga? Zao ihany, anio. Tamin'i Jesosy ny teny anio zany nanomboka alizy mandra-pahalinina, mandra-piaviny, inona foana alizy? Fainga. Tsy azo endrasana fotoana ary fitaina ara-potoana. Zay ny dikany hoe mihavana, fainga. Zao mantsy ny rehefa mandinika ianareo na izana ianao, dia misy zavatra be dia be miotrikotrika any anatintsika any. Misy olana tsy voatahinina, tsy voalamina, misy fihavanana tsy voavitra, misy ady tsy voaregle, dia mipetrapetraka fotsiny ihany ilay izy, nefa ho avy ny règlement de compte dia ahoana? Trangy reny. Noho izany zay mahatonga dia soa manao hoe mihavana faingana izany amboarina inona?
amboara ny fifandraisana, amboara ny fihavanana mba tsy hisy izay ahavoantsika. Mihavana faingana. Izany hoe mba tsy hisy maninona intsony any anaty any, mba tsy hisy zavatra miotrikotroka intsony ilay mety arak'ilay fiteny malagasy manao hoe singam-bolo mandavo ny vosona, zavatra kely iny nefa nahatonga anao any amin'ny fitsarana sy ny fahaverezana. Hoy Jesosy manao hoe mihavana faingana. Satria nahoana? Mihavana faingana satria nampalahelo ny hafa ny nataonao. Zany efa nisy an'izany ve? Nampalahelo ny hafa ny nataoko, nampalahelo ny hafa ny nataonao. Inona natao? Mihavana faingana. Jerena amin'ny andiny faharoa amby roapolo mahita antsika dia ny hoe, hoy Jesosy manao hoe niza tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ao toriana amin'ny sidedrimo izy. Nisy fotoana tezitra, nefa zareo le tanao le tezitra iry ambany ary misy noty kely dia ny hoe tezitra manao tezitra foana, zany hoe tsy dia tokony ho tezitra akory zavatra kely foana nefa dia naninona tezitra tamin'ilay namako ao, nefa nitatra le izy lasa nanamaivana azy, nanao tsinotsinona azy, ary ny farany nanafoka azy mihitsy. Dia le hoe fokelahy. Zany ny tena fanozonana farany ambony indrindra teo amin'ny Jiosy, le hoe manafoka olona. Lasa tonga tamin'izany le inona? Ilay fahatezerana kely tarehy-mpendohana. Io zany inona no atao? Mivana faingana. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Efesianina 4:7-20, tezera fa aza manota ary aoka misy tezitra fa androany izy tezitra, raha pitso mbola maninona ihany, mbola mitohy ihany raha pitso, raha afaka pitso dia izay le lazainy teny am-piandohanany hoe misy zavatra maninona foana miotrikotrika any, maninona faingana? Mihavana faingana. Dia izay moa le hoe voalaza amin'ny Efesianina 4:7 teo ihany dia ny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Zao ary dia ny hoe namba nisy filazana manao hoe tena nampalahelo any anina mihitsy le nitenenina ho tary, ny nataona ho tary, ny fihetsika ho tary, nalahelo be izy, tomany mihitsy, tezitra ihany koa. Dia avy amin'ny teny manao hoe problema zany fa tsy problema, za niteneniny tena tsy nanana arrière-pensée mihitsy ihany teneniny, fa niteneny fa tsy aty amiko olana fa izy. Le misy manao an'izany le hafa efa maninona? Efa mitomany lony nataoko, za mbola maninona koa? Mbola hoe tsy problemako zany fa anazy. Io natao mihavana faingana. Satria misy teny tsy tsaroana, misy fihetsika nanafotoina ny hafa, ny fihavanana aingana no atao. Io le Romanina 12:7, aza miavonavon-kevitra. Ary eo amin'ny andininy Efesianina 4:4 dia hoe aoka samy alay mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloka areo no mba hamelanareo ny heloko ny hafa ihany koa. Fa tiako zavatra anankiray zava-misy. Natsiaro ny fahadisoany tokoa, teny marary vita n'ilay anankiray dia lasa manatona, tena mifona aminao fa tena nanafotoina, nampalahelo anao no nataoko, tena mifona indrindra azafady. Fa anankiray maninona avy eo? Indray izy tratrako ihany, toko mandady aty amiko mihitsy, indray misy toetra tahaka izany. Io dia ne niza maninona? Mihavana faingana. Zay ihany vahoaka. Ty tenin' Jesosy ty zany zao dia manamboatra ny olona rehetra mihitsy ho afaka eta mahavesatra. Nanao teny marary taminao aho, mahatsiaro zany, fona tena azafady re, mialatsiny. Dia mba manay dia mivitrana ninona avy eo? Mivitrana ny fihavanana. Reny rehetrarehetra reny dia tsy maintsy alamina satria manimba ny fifandraisantsika. Ny faharoa, mihavana faingana satria kristianina mivavaka isika. Inona mamaritra ny kristianina mivavaka eto? Ny mpivavaka reto anankiroa reto eo amin'ny andininy 7:20-5:20 dia ny fanatitra sy ny alitara. Ino le olona nitondra ny fanatiny ho eo amin'ny alitara aterina, tonga teo nefa dia naninona? Natsiaro ny fa ny rahalahiny manana
alahelo aminy, inona natao? Sy rahako rangaza fa zava tonga tety tsy apetrao aloha ny fanatitrao dia ndana atao izay evananao amin'ny rahalahinao. Ay tsy mety satria zao eo anao no mahatsiaro fa ny rahalahinao zay le voasoratra ao manana alahelo aminao. Tsy avela ny fanahy masina mihitsy tsika anao vavaka kitoto, anao fanompona tsy sitrak'Andriamanitra. Fa raha misy tsy milamina, asaina atao inona? Amboary, alamina aloha. Ary zay ilay lazain'i Jesosy ary amin'ny Jaona 4:4 manao hoe Andriamanitra dia fanahy, aza mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana. Ny fahamarinana dia ny hoe raha mahatsiaro aho fa nanao tsy nety, manana alahelo amiko ny rahalahiko, tsy mifanatitra amin'ny mahamaika fa ninona? Lay fihavanana amin'ny namako. Zao mantsy ny olona indraindray ny fivavahana ny zava-dehibe fa ny hafa manao ahoana? Tsy ny fivavahana ny mahavonjy fa izay hanamboarany tompo antsika ho mendrika hanao fanompo-pivavahana mendrika an'Andriamanitra. Io zany andeha hivavaka ilay olona mahatsiaro ny fahadisoany. Dia inona no atao aty amin'ny Salamo 1:5-7 dia milaza ny mpanao salamo manao hoe fa tsy fanatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra dorana tsy mahafaly anao, ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanahy torotoro, ny fo torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny. Ny tena fivavahana dia ny fo madio sy ny fahamarinana tsy misy okiana. Ary ny avitana an'izany dia maninona? Rehefa mahatsiaro ny nanao diso tao amin'ny rahalahiko aho, dia mila maninona? Manetry tena, maninona aingana? Mihavana aingana. Mety ho vita ve zany ry havana? Za avy andeha hivavaka dia mbola andeha ho aiza indray? Hoe ary any Ambohidraraba ilay olona dia andeha ho any avy e. Za aty Mandroseza mipetraka. Tsy voatery izany, fa rehefa mahatsiaro anao hoe manana inona? Miditra ao am-piangonana ary dia mifona. Ho alina isy ny teny nanontany hoe ahoana pastera raha ohatra manana problema za mpandray? Dia zany efa rehefa nasan'ny tompo niady izay mivady tao an-trano, andeha handray afaka mandray avy e. Inona mivalina? Samy mieritreritra hoe afaka mandray ve? Fa misy olona manao an'izao, niady izy tsy sa mandray fanasan'ny tompo izy, fa lasa izy miany 2 volana na 2 volana izy, afaka ny 2 volana na 2 volana, manina indray izy avy eo mandray fanasan'ny tompo indray. Mety sa tsy mety? Tsy mifona izy tsy mibebaka fa ny fotoana fotsiny no alavainy dia naninona izy? Zay fa io tamin'ilay olona manao hoe raha niady nareo handray fanasan'ny tompo ianao, eoneo dia maninona? Mifona amin'ny tompo mba angatafa mialan-keloka mandraisa ny fanasan'ny tompo. So dia tsy mety? Zay ny tokony izy mihavana faingana. Io indraindray fahalemena, niady izy fotoana no alavainy dia lasa ny fotoana any iny verina indray mandray fanasan'ny tompo, fa ilay olona tsy naninona mihitsiny, tsy niova mihitsy ilay olona fa ny ataony ihany ny atao. Mila fotorotoro sy mangorakoraka mba homen'Andriamanitra famelan-keloka. Mpivavaka tsika, kristianitsika, samaninona? Mihavana faingana. Noho ny amin'i Jesosy fa maty foana Jesosy raha tsy mahay mihavana amin'ny namantsika arak'izay nampianariny antsika. Ny farany, mihavana faingana satria hiatrika fitsarana. Teo amin'ny Jiosy zany raha vao misy miadaladala dia midoboka any am-ponjavetra fa tsy mandalo fitsarana zany kory. Ilay ankehitriny ianao vao miteniteny dia efa midoboka ary ianao aza mananinanina mihitsy. Ity zany ny olona eto izay mananinanina dia efa tsy mandalo fitsarana kory fa avy hatrany dia any amin'ny amponja izy. Ary lazainy dia tsy afaka ao mihitsy ianao ambaram-pandohanao ny varra iventy farany. Fa ny kristianina indray dia ny hoe rehefa tsy naharegle an'ireo anankiroa ireo voalohany dia ny hoe nanana alahelo taminao ny rahalahinao nefa tsy nivakianao loha zany. Ary ianao mpivavaka nefa tsy niraharahan izay tokony hamitram-pihavanana, rehefa tsy voaregle ireo dia miandry anao ny fitsarana miandry farany. Noho izany mba hisorohana an'izany rehetra izany
dia izao ny teny Jesoa ao amin'ny Jaona toko 7:20 manao hoe izay mino azy tsy elohina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloko raha teo satria tsy mino ny anaran'ny zanakalahy toko an'Andriamanitra izy. Ary ny Jakoba toko 2:10 dia manao hoe fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra izy. Izany ny famelohany zany rehefa tsy mahatanteraka ilay natsoiny Jesoa hoe mihavana faingana, manjary miatra amintsika ny fitsarana rehefa tsy mahatanteraka izany tenin'ny tompo izay natao faingana, satria manjary miotrika ao anatintsika ao ny faharatsiana ka manimba ny fiainantsika manontolo zany. Feziko ary dia zao ry havana, mihavana faingana voalohany nampalahelo ny hafa ny nataoko sy ny nataonao, mihevana faingana. Faharoa, mihevana faingana kristianina mpivavaka tsika mihitsy miloha laharana hamitra-pihavanana amin'ny hafa arak'izay efa nanomezan'i Jesoa azy. Ary ny fahatelo, mihevana faingana satria hiatrika fitsarana mba ho afaka amin'ny fitsarantsika rehefa mahana fahadiovam-po, fahadiovam-panahy. Rehefa nidinihana ilay tenin'i Jesoa hoe mihavana faingana, dikany hoe faingana amin'ny teny grika dia ny hoe taxi, dia nazona ny teny hoe taxi. Inona ny làna taxi moa? Rehefa maika ianao dia mandeha inona? Ny olona maika mantsy mba tsy te ho tara, mampiasa inona izy? Taxi. Zavatra anankiroa ilana ny taxi mba hatratra ny fotoana enjehany. Fa raha mandeha bus ianao nandray misesika be, ny taxi mantsy afaka mitsolika makary dia zay. Tonga ara-potoana. Zay ilay haingana. Dia ny faharoa, milamina. Misy mandeha taxi hoe mikiropaka ihany ahoana mandeha milamina. Zay zany tsaroa fa ilazain'i Jesoa hoe mihavana faingana. Sarobidy n'inona zany? Sarobidy ilay fihavanana ka atao ara-potoana ary tanterahana ara-potoana. Aza misy manana vary mangatsiaka mihitsy amin'ny ady amin'ny hafa. Fa rehefa niteny Jesoa manao hoe mihavana faingana regleo foana, aza matahotra. Satria tsika inona? Zanak'Andriamanitra tsika, natao hamitra-pihavanana amin'ny manodidina. Aza matahotra akory ny hoe raha hiavana amin'iny azo dia ahoana? Inona no tenenina? Zao nataon'ny tolo anankiray ity, izy mirahavavy nandritry ny 9 taona tsy mifankahazo mihitsy tao amin'ny fiarahamonina nisy azy tao. Ny anankiray te hiavana fa matahotra ny hoe sao dia mahazo teny marary dia eny nongolongy eny any heri-taona 5 taona. Inona nataon'ilay anankiray farany? Nanao mesazy izy, nalefa mesazy tenin'Andriamanitra. Ilay anankiray koa nanenina? Niandry an'izay koa ilay anankiray. Dia aveo niresaka amin'izay nanenina? Lamina ny zavatra. Rehefa mandrindra fihavanana, aza manana heritreritra negativa mihitsy, fa manaova tahaka ny Kristy. Natolo ny tenany dia mba ezaka koa tsika hevitra zavatra tsara foana amin'ny fifandraisana, fa mahatsara antsika sy mahatsara ny fifandraisana zany. Dia mba hireza ry havana, mihevana faingana fa efa akaiky ny tompo mba hilamina amin'ny fiainantsika, tsy rotoroto ny fiainantsika isa mipetraka ao amin'ny fihavanan'i Kristy izay natsangany teto anivontsika. Ho azy ny voninahitra, ho aminao ny fiadanana. Amen. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane, ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Saotra tompoko, dia miraroko antsika rehetra. Ho aminao fiadanana. Izay ny tompo avokoa mahay reza daholo.